satria ty toeranyty raha tadiditsika no namindrany ny ministeran'ny mponina sy ny fiainana ara-tsosialy atao madikapy atao kaiky moa zany fa taty Ambaravisotry no namindrany ministeran'ny mponina sy ny fiainana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy an'ireo olona veny an-dalambe tamin'ny volana febroary, tamin'ny 9 febroary 2024 tsika no namindrany reny taty fianakaviana 70 tamin'izay fotoan'izay no nafindra taty ary be ny ankizy tao anatin'izany. Amin'izao tsika miteny izao tiako fantatrareo fa tamin'ny fianakaviana 70 nafindra 70 sisa tavelato le nirofona tamin'ny fotoana io fa misy fianakaviana maro hafa kosa nefa rehefa tsy mahita le izy dia manatona ny ministera dia apetraka aty amin'ny madikapa dia zany hoe mahita fianakaviana 3 sika izao aty amin'ny madikapa ary ny ankizy amin'ireo 5 amin'ireo fianakaviana zany hoe le fianakaviana 3 ny isan'ny olona 5 ny ankizy ao anatin'izay 5 dia eto akaiky tokoa nefa ty centre ty miara-miasa amin'ny ministera satria toerana ny ministera ihany izy ty no nangatahany dia manao an'izay réinsertion an'ny ankizy sahirana ety amin'ny fokotany ny Ambaravisotry zay izy dia tanjonay zany ao anatin'izay hoe mba hisin'ny fiara-miasa amin'ity centre ty ahafahan'ireo ankizy 5 atsy amin'ny madikapa mba alefa mianatra ihany koa atao amin'ity centre ty. Ao anatin'izay moa zany tenenareo ny tena asa goavana be dia ny fanitanana ny ray aman-dreny satria ireo ray aman-dreny ireo araka ny fantatsika ireo ankizy zanan'ireo no alefany amin'ny tady vola mangataka mandeha miasa dia ny vola entin'ireny ankizy ireny no isan'ny ivelomany le tokantrano ka zay isan'ny tena mahakasika ny fanitsakitsahana ny zon'ny ankizy tena hita taratra eto Madagasikara dia zay fampiasana ny zaza tsy ampitoana izay dia io zany no natonga hoe manamarika zavatra be dehibe mihitsy ny fandehanantsika eto amin'ity centre eto Ambaravisotry ity amin'izao fiandohan'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy izao. Iray volan'ny ankizy isan'ny hetsika goavana tena apetraky ny ministera atao anatin'ny iray volana ny atsotsika hoe fanamafisana ny andraikitry ny antsoina hoe réseau de protection de l'enfance na ny RPE satria io RPE io izay miisa 5 manerana ny Madagasikara io no rafitra anankiray ahafahan'ny ministera sy ny fikambanana rehetra mahita ny herisetra na ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy izay mitranga ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara dia isan'ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy ny endrika herisetra rehetra miatra amin'ny ankizy ary amin'izao fotoan'izao Madagasikara isan'ny tena goavana be hitantsika amin'ny gazety amin'ny Haino Amanjery isika mpanao gazety ny mamoaka an'izany isan'andro ny fanonanana mahazo ny ankizy amin'izao fotoan'izao ka io tena anetanana manararoatra an'izao iray volan'ny ankizy izao manentana antsika ray aman-dreny na amina sokajinina misy atsika na sokajinina rehefa mandeha tsika miasa rehefa tsy eo anatrehantsika ny zanatsika indrindra ny ankizy vavikely ny ankizy lahy ndao mba apetraka manentana antsika ametraka ny zanatsika amina olona atokisana vehivavy raha azo atao satria ny endriky ny fanolanana mitranga amin'izao fotoan'izao mahazo ny ankizy dia na ny rainy inceste zany be dehibe amin'izao fotoan'izao na ny dadatoany na fianakaviana ao an-trano ihany ka fanetanana ny tianay atao satria ny RPE marina fa mandray an'ireny ankizy ireny rehefa voy izy zany hoe rehefa victime izy dia mandray ny RPE kanefa ny zavatra ngeza be indrindra dia ny atsotsika hoe ny prévention zany hoe aty alohan'ny trangan'ny loza mahazo an'ireny ankizy ireny dia efa tsara entanina sady ny ray aman-dreny ary ny RPE amin'izao fotoan'izao isan'ny fanamasifisana ny andraikitra izy ireo apetraky ny ministeran'ny mponina ny siny zay resaka prévention zay mielo anana zay andraikitra zay fa tsy hoe andray amin'ny tanana fotsiny ny ankizy voan'ny herisetra fa mba koa miezaka miaro mielo ny herisetra mba tsy hitranga amin'ireny ankizy ireny. Misaotra indrindra tompoko.